Amarantsika ny tolony taranja bola lavalava fedina ny amboaran'ny Noely fitaterahana ny 4 Jona izao eo amin'ny kianja Makendo Tapenaka any Faninanana ka omby 5 avy amin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina no iadivan'izay mpandresy amin'izany. Hetsika karakarainay zany zao dia fahadimy amin'izay hetsika natao zany tao anatin'ny Coupe de Noël izao hetsika ataonay amin'ny 24 décembre zao mikandra Maki andro Tapenaka. Izao hetsika izao moa zany dia efa fanao isan-taona ary fampivonjonana an'ireo ankizy eny amin'ny tontolon'ny rugby fa ary koa mba misy ny fanomezana lehibe dia lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoha Rajaomampianina izay nanolotra ny omby 5 hotolorana amin'izay maresy amin'ny fotoana io. Inona ny tena tanjon'ny fikambanana ao anatin'izay hoe fikarakarana ny lalao baolina lavalava ho an'ny tanora izay? Ny tanjon'ny fikambanana moa zany amin'ny lalao rugby dia mba iakarana ny avo teknika atsika zany mba ahafahantsika mba mahatratra ny tandrona mba horerehany ty rugby eto Madagasikara zany ireo ankizy izay tazainay eo. Iza ny tena lalao goavana zao tena ho atolotrareo zany ho an'ny ho an'ny mpakafy amin'ny ny lalao goavana zany zay tena atolotra amin'io dia izy 5 ireo dia tena lalao goavana tena goavana satria ambony faha5 dia tena hitanao ihany fa rehefa adiny faha zany dia tena malaza dia malaza ary miezaka mafy ny ankizy mba hitondra an'izay indrindra fa anatin'ny 24 décembre.